mahatoky amin'ny fanekena. Mahatoky amin'ny fanekena. Miarabanao indray ry mpiaino malala, tonga eo amin'ny andro fahatelo sady isika amin'ity dia lavitra ara-panahy ity, mahatoky amin'ny fanekena. Ny loha hevitra hojerentsika androany dia ny fanombanana ny tenantsika amin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra, ny tenako sy ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Atraiza marina moa ny alalin'ny fiarahako mandeha amin'Andriamanitra. Misy fanambarana 12 ireto, ary ireo fanambarana 12 ireo ho zaraintsika telo miavaka tsara. Zaraina telo izany hoe misy fanambarana 4 miampy fanambarana 4 ary miampy fanambarana 4 manome fanambarana 12. Ka izy telo dia omentsika lohateny tsirairay avy. Ny fanambarana 4 voalohany dia mahakasika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ataontsika hoe manatratra ny avo. Ny fanambarana andiany faharoa manatevina ny ao anatiny, na hoe ny fanompoantsika ao amin'ny fiangonana. Ary ny fahatelo kosa manatratra ny any ivelany, dia tsy izany fa ny fizarantsika ny finoana amin'ireo mbola any ivelan'ny fiangonana. Reto ary ny fanambarana 4 voalohany manatratra ny avo, ka omenao naoty 1 ka hatramin'ny 5 ireto fanambarana ireto. Raha toka tena ataonao le izy dia omenao naoty 5. Raha tsy ataonao mihitsy dia omenao naoty 1. Raha ataonao tsindraindray dia omenao naoty 3. Fanambarana voalohany, manokam-potoana hivavahana irery ao. Raha tena ataonao zany dia omenao naoty 5. Fanambarana faharoa, misy fotoam-pivavahan'ny fianakaviana maraina sy hariva ao an-tokantranonay. Raha ataonao mihitsy le izy, omenao naoty 5. Raha ataonao tsindraindray, ataonao naoty 3. Raha manakaikaiky ny tena ataonao dia 4. Raha tsy manao mihitsy dia 1. Averiko indray mandeha ary le fanambarana izy roa voalohany. Voalohany, manokam-potoana hivavahana irery ao. Omenao naoty zany izay. Fanambarana faharoa, misy fotoam-pivavahan'ny fianakaviana maraina sy hariva ao an-tokantranonay. Fanambarana fahatelo, mazoto mandinika ny tenin'Andriamanitra samy rery ao. Omenao naoty zany izay. Fa 4, mianatra tsara ny taridalana fandalinana ny tenin'Andriamanitra ao, na ilay antsoina hoe leson'ny sekoly sabata. Izay zany ny fanambarana 4 voalohany, mitaratra ny alalin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, manatratra ny avo. Rehefa tambatra ao izy 4 dia 20 no isa farany ambony indrindra, ka atambatra ao zany ny naoty nomenao an'ireo, ka ataonao sur 20 na ambony 20 zany izay fanambarana izay. Dia ianao ihany zany no manombana ny tenanao. Rehefa atambatra ao le izy mety manome ataontsika hoe 40 ambony 20, 16 sur 20, dia ianao zany no manombana ny tenanao. Ny andiany faharoa ary dia ny fanompoantsika ao anatin'ny fiangonana, manatevina ny ao anatiny. Fanambarana voalohany, maro-potoana amin'ny fanompoam-pivavahana rehetra ao. Maro-potoana amin'ny fanompoam-pivavahana ao. Fanambarana faharoa, mafana fo mampiasa ny fanomezam-pahasoavako hanompoana ny fiangonana ao. Mafana fo mampiasa ny fanomezam-pahasoavako hanompoana ny fiangonana ao. Fanambarana fahatelo, manohana amin'ny mpifaliana ireo tetikasan'ny fiangonana sy ny foibe ao. Manohana amin'ny mpifaliana ireo tetikasan'ny fiangonana sy ny foibe ao. Fanambarana faha-4, mamonjy ireo fivoriam-bavaky ny fiangonana ao. Mamonjy ireo fivoriam-bavaky ny fiangonana ao, na ny herinandro fiaraha-mivavaka, na rehefa misy fifadikana, izay zany le fivoriam-bavaka rehetra. Ny fanambarana dia ny fahatelo farany dia ny fifandraisantsika amin'ireo olona tsy any ivelan'ny fiangonana, na ny fizarantsika ny finoana amin'ny any ivelany, manatratra ny any ivelany. Fanambarana voalohany, efa fiainako ny mizara ny finoako amin'ny hafa. Efa fiainako ny mizara ny finoako amin'ny hafa. Fanambarana faharoa,
tsapan'izay rehetra mifaneraseramiko fa tena zanak'Andriamanitra aho eo amin'ny fitondrantenako, fiseho ivelany, eo amin'ny toetra sy ny fifandraisana amin'ny hafa. Menao naoty zany. Fanambarana fahatelo, mamerina ampahatokiana ny ampahafolony amin'Andriamanitra aho. Fanambarana fahaefatra farany, mino aho fa mifanaraka amin'izay andrandrain'Andriamanitra ny fanatitra ataoko. Mino aho fa mifanaraka amin'izay andrandrain'Andriamanitra ny fanatitra ataoko. Rehefa vitanao izay rehetra izay dia atotaly izy rehetra. Ilay andiany voalohany, andiany faharoa, andiany fahatelo dia mahita isa 80 ianao zany raha betsaka indrindra atambatra ireo rehetra ireo dia izay zany ny alan'ny fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra. Amarana koa azy dia misy andininy izay tiako zaraina aminao ao amin'ny Joba 2:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Joba 2:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Izany no ahatongavany soa aminao. Masina ianao, mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany, ary alatsao am-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia haorina tsara, eny raha mpanalavirinao ny lainao ny heloka. Ariho eny amin'ny vovoka ny akoram-bolamena sy ny akoram-bolafotsy. Eny ariho eny amin'ny vato eny an-doasandrika ny volamena avy any Ofira, fa ny tsitoa no ho akoram-bolamenanao sy akoram-bolafotsinao, ary ho volafotsy mamirapiratra ho anao. Fa amin'izany dia ravoravo amin'ny tsitoa ianao ka nandratra ny tavanao amin'Andriamanitra. Raha mifona aminy ianao dia hainaonao izy, ary ny voadinao dia hefainao, ary raha misy kasainao atao dia ho tanterahana aminao, ary hamirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Korinthiana 2:13-15. Korinthiana 2:13-15. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izao toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo? Ry hava-malala, isika dia olona natsoan'Andriamanitra, ary ny fandalianantsika ny tenin'Andriamanitra no fomba anankiray hanampy antsika hitombo eo amin'ny ara-panahy. Misaoran'Andriamanitra ny amin'izay hitanao fa efa mandeha tsara eo amin'ny fiarahanao mandeha aminy. Ary aoka kosa ianao hangataka ny fahasoavany mba hitozonao landalina kokoa hatrany. Mangataha famelan-keloka ny amin'ireo tsirambina ara-panahy, tsapanao fa nataonao, ary aoka atoky fa mamela heloka anao Jesosy, ary vonina ny anarana anao indray. Amen.